manamafy ny fiarabana izay atolotra ho antsika tsirairay avy ao anatin'izao fandaharana mahakasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra izao. Manonona hatrany hatrany ny fahasoavan'ny Tompo izay heverina fa ametraka fiadanana ao anatin'ny fontsika, mba ahafahantsika ihany koa mandray ny tombontsoa rehetra izay tokony ho antsika fampaherezana ao anatin'izao dinidinika izao. Alohan'ny rosotsika eo amin'ny lohahevitra natokana ho an'ny androany dia manasa antsika rehetra, manasa anao manokana mba hivavaka isika, hiombona mivavaka zay tonono, mivavaka isika. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro misaotra anao zahay. Velona ty anatinay ny fanantenana satria nomenao anay ny fafana mifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka. Koa mbola androso landalina trany izahay ny amin'ny fafana mandray, fampiasana, fampiarana ao anatin'izany vavaka izany, koa fananao masina ny elo lalana hitaridalana. Ny famelan-kely koa ihany koa ny amin'ireo tsy fahatanterana rehetra. Tonoina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha fitinina fohy izay hitantsika omaly dia mametraka fa Andriamanitra dia mpihaino vavaka, toetrany mihitsy. Ny Isaia 5:20 dia manambara manao hoe na mbola tsy miantso aza isika dia efa mamaly izy, mpamaly vavaka izy. Ary raha mbola tsy miteny aza isika, zany hoe mbola tsy haitsika akory aza ny fomba hitenenana an'ilay izy, satria nipetraka ny fanontaniana mantsy manao hoe formule manao ahoana moa, ary fepetra manao ahoana avy moa no aneken'Andriamanitra ny vavaka. Ary mbola tsy misy azy zany rehetrarehetra zany, mbola vao mieritreritra isika dia efa mahalala ny ataony izy. Toetrany io, ary matoa nomeny zany vavaka izany ho fitaovana eo am-pelantanantsika. Tsy azontsika tsapahitana nefa misy mety tsy hitantsika kanefa azontsika ampiasaina, satria antsoina isika andeha amin'ny finoana. Fivavahana raha teo moa no resaka, koa nahoana moa no ny zavatra tsapahitana sy ny zavatra hita maso no ife na ametra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Toy ny hoe misy olona iray afaka mieritreritra fa raha manaraka fepetra toy izao sy toy izao izy dia mety amaly azy kokoa Andriamanitra, fa raha toy izao sy ohatr'izao kosa na raiki-po toy izao no miasa dia mety tsy hiaino azy mihitsy Andriamanitra. Efa nazavaintsika mahakasika an'izay maly fa misy ny tontolo-kevitra tsirairay mahakasika an'io, ary tsy tokony ho amaivantsika izany satria misy fahazarana mantsy efa mametraka ny ataontsika alohan'izay ataon'Andriamanitra. Tsy amin'ny vavaka ihany zany fa mitoe-javatra hafa rehetra, eo amin'ny fomba fivavahana mihitsy. Io moa ilay antsoina hoe religion, samy hafa amin'ilay antsoina hoe fivavahana izay mitrandraka ny spiritualité, ny zava-panahy, ara-panahy zany. Isaorantsika Andriamanitra fa ity vavaka ity dia anisan'ny fomba iray izay manapirofo fa
tokony andeha amin'ny finoana isika satria iresaka amin'ny ilay tsy hita nefa misy, iresaka amin'ilay tsy azo tsapahitànana nefa mpiaino vavaka vonona ny aino antsika mandrakariva. Ilay fahazarana mametraka ny asantsika sy ny momba antsika alohan'izay ataon'Andriamanitra sy ny momba azy dia mahatonga ireo fepetra na ireo karazana raiki-poya aka ny toeran'Andriamanitra. Ilaina izy ireo fa tokony ho fantatsika, zany moa mbola isy fotoana iresahana an'izany sy ny fomba fametrany hoe aiza ny tokony hipetraka ny fepetra iray ary aiza inona no raiki-poya tokony resahana nyty fifampiresahana ity. Fa ny zavatra tokony ho azontsika antoka de zao: mazava ny taridalana, tsy tokony isy mampisalasala atsika, tokony hoarantsika zay rehetra sakatsakana. Tsy diso mantsy isika raha nametraka karazana ohatrany hoe fepetra, nametraka raiki-poy ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, indrindra ny amin'ity resaka vavaka ity. Noferany zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mazava hoazy tsy maintsy voafetra tsika satria nametraka fepetra. Saingy zao safiditsika moa le izy de mety amintsika zany, tsy olana fa antsoina fotsiny sika mba hijery manokana andrisan'ity herinandro ity, hifantoka tsy am'izay ataotsika ny amin'ny avy aty amintsika fa mba ny avy any amin'Andriamanitra. Misy lafiratsiny aloha io resaka fepetra sy ny sisy io. Lafiratsiny amin'io eo ihany no hoe isika lay manjary voafetra am'le izy, tsy maninona zany satria zakatsika le izy safidina atao. Fa rehefa mametra ny hafa le izy, eo zany no misy lafiratsiny kely am'le izy ary tokony ho jerena satria ho asom-pakam-panahy tsika ilaza hoe tsy izay le formule, tsy hainonao am'izay Andriamanitra. Ary mety haka ny toeran'Andriamanitra mihitsy azy tsika raha lasa lavitra amin'io fomba io. Ka io fisainan'io dia tsy maintsy tezaina, tsy maintsy tezaina izy io mba haka toerana tsara araka ny tokony ho izy, araka ny tontolo-kevitra ilana azy ny fepetra sy izay mety ho endrika raiki-poy. Zay mahatonga antsika mametraka tsara mihitsy fa fifandraisana amin'Andriamanitra no fototra eto. Io fifandraisana amin'Andriamanitra io dia raiso ao anatin'izao fifampiresahana izao, raiso ho antso hifantohantsika kokoa amin'ny toetran'Andriamanitra, ny fomba entiny hifandraisana amintsika ka ampiasantsika amin'ny fomba andraisana tombontsoa ara-panahy. Satria zany mantsy dia azo ambara hoe fomba fiasan'ny fahavalo ihany koa ny manararoatra n'izay famerana ataotsika izay, mamono antoka atsika izay eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, jereo tsara. Kanefa moa satria araka ny voambarako teo hoe indraindray safidy le izy de afa-potsika, fa antsoina isika mba tsy hionona fotsiny am'izay fomba fijery zay fa hioarana mihitsy le izy. Raha ny tena marina de zao hoe omeo alalan'Andriamanitra, omeo alalan'Andriamanitra haneo ny toetrany amintsika, omeo alalana izy hiaino atsika satria izy nanolotra ho atsika n'lay vavaka. Ary na mbola tsy miteny aza isika, na mbola miambahamba aza isika hoe ahoana moa zany ny fomba iresahako amin'Andriamanitra am'zany faniriko zany, de efa omeo alalana sahady izy hamaly satria mpiaino izy ary mpamaly vavaka. Misy fanambarana mpanoratra kristianina iray, maro amintsika ny mahafantatra azy. Lay boky antsoina hoe Tena Hasambarana, misy miantso an'io boky io koa hoe Dio amin'ny Kristy. Fa ao amin'ny chapitre faraika ambin'ny folo zany, pejy 100 miresaka ny amin'ny antsoina hoe fivavahana sy fiderana,
de misy andalateny toy zao zay anisan'ny mampieritreritra zaraina amitsika. Ny vavaka hoy izy a dia tsy fampidinana an'Andriamanitra aty amitsika zany, fa kosa mampakatra atsika ho any aminy. Azonao raisina mifotsotra ve zany fanambarana zany? Fa lalina izany satria manala atsika hifantoka amin'ny maha-olombelona atsika zay voafetra zany, fa misitrotra atsika kosa ho any amin'ny tontolo zay tian'Andriamanitra hitondrana atsika, de ny tontolo ara-panahy. Araka ny voabary hoe manana fahazarana loatra mantsy isika mijanona eo anivon'ny maha-olombelona atsika, ary fanandramana tsy vaovao amitsika zany. Voafetra maha-olombelona atsika dia ferany zany ihany koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa antsoina isika satria ilay mandrakizay, ilay tsy voafetra moa zany, io manolotra fomba tombotsoa zany ahafahana mifandray aminy. Vavaka efa vonona izy ny haino atsika. Koa andeha ho raisitsika ampo zany fanambarana izany hoe nataon'Andriamanitra ampakarana atsika makany aminy ny vavaka, fa tsy natao ampidinantsika azy akaty amitsika. Andriamanitra dia efa nanatona atsika amin'ny maha-olombelona. Fandraisantsika zany tamin'ny lohahevitra iray zay naneken'Andriamanitra, na ny marimarina kokoa foto-kevitr'Andriamanitra mihitsy ny hidina ho tonga olombelona. Fa ny vavaka zay nomeny atsika hifandraisana aminy dia tsy fampidina atsika azy indray. Manana ny planiny izy, ary plany famonjena zay nataon'izay ho atsika zay, antoka ho atsika, efa vita momba an'izay, fa ny manaika no anjaratsika. Ko raha nomeny atsika ny vavaka mba ho fomba hifandraisana aminy, dia natao ampakarana atsika eo amina niveau anankiray izay tsy hafa fa ara-panahy io. Misy fotoana ny mpianatra, io no ohatra tsotra indrindra satria afaka mijery ohatra maromaro isika. Ao Mateo 4:7-10 azonao vakiany zany fa makasika ilay antsoina hoe vavaka nampianarin'ny tompo zany. Ny teny frantsay moa de ohatran'ny miantso an'izy io hoe prière dominicale. Ao anatin'izany raha dinidinina ilay izy misy an'ilay oraison dominicale zany, ilay hoe rainay zay any an-danitra. Misy ifandraisany moa zany zay tsy hiditra am'ilay fanazavantsika hoe inona ny maha prière dominicale an'ilay izy fa aty am'ilay hoe nanontany ny mpianatra ampianarana ivavaka dia rehefa mivavaka nareo ary Jesosy Kristy dia zao ary le izy. Misy mandray an'izy io tokoa hoe io lay formule, io le raikim-poy. Fantahina apetraka aminao de hoe tsy maintsy io ve ilay raikim-poin'ilay vavaka vao miaino Andriamanitra ary mamaly. Nomen'ny Kristy io Jesosy Kristy mihitsy no nanolotra an'izy io Jesosy Kristy lay ivo sy fototry ny maha-kristianina atsika. Fa rehefa avy nanambaran'izy io izy dia tsy nilaza izy hoe io ihany no raikim-poim-bavaka. Azotsika atao mihitsy io ary ataovy satria ilaina ny mahay an'izy io. Ianao ve mompo vavaka, za ve mompo vavaka de tsy mahay rainaiza any an-danitra, fa misy ny tontolo-kevitra amin'ny zavatra rehetra efa nresantsika zay. Toy nyreny hoe ary indrino ny varavarana rehefa hivavaka ianao katotrano ao zany midira ao amin'ny efitra mangina, mandehana mitokana ny tendrombohitra toy nataon'ny Kristy. Misy tontolo-kevitra avokoa reny, azotsika tonona hoe fepetra izy reny, fa tsy tokony
ibahana an'ilay fomba an'Andriamanitra zay te hampiakatra atsika mankany aminy. Matoa zany a tsy nanery atsika Kristy ary tsy nanery ny mpianatra raha teo izy hoe tsy maintsy zao le izy a de tsy maintsy tia mandeha aloha, tsy maintsy lasa somary ohatrany hoe raha tsy azontsika zany zatra resahany zany mantsy a de manjary hiteraka fifandonana any amin'ny fampianarana momban'ny fomba fivavaka. Mbola hiroso am'zany tsika fa tokony ho takatsika alohan'ny zay tiatsika atao eo fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tokony halohavan'ny fatakarana aloha hoe zay fomba an'Andriamanitra hifandraisany amitsika aloha. Satria na iza de samy mahafantatra fa mametra atsika ireny zavatra ireny raha tsy mipetraka amin'ny tontolo-kevitra mahakasika azy ireny. Jaona 4:3. Tiako sahady ny manomana atsika fa ifampitrotro ambavaka isika ny amin'izy io satria fahazarana efa raiky tapisaka mantsy ty hoe mifantoka am'izay ataoko fa tsy zay ataon'Andriamanitra. Jaona 4:3. Fa ho avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny famarinana, fa ny ray koa de mitady mpivavaka aminy ho tahaka izany. Fa nandalo teo amintsika hatrany hatrany zany fanambarana zany fa antso raisitsika ho antso zany amin'ity fotoana ity. Tsy maintsy mbola hijery lesona mahakasika ny valim-bavaka isika rehefa tonga izay fotoana izay a dia hipetraka amin'ny tontolo-kevitra tokony hisy azy avokoa ny hoe fepetra sy ny hoe raiki-poy. Ny tena atahorana mantsy ao anatin'izao zavatra resahany zao de hisy ilay filazana manao hoe tsy maintsy tononinao ty intelo impito misy zavatra tokony ho jerena tsara. Tsy afaka milaza isika hoe tsy mety zao na mety zao satria na ny antony Andriamanitra no hiaino ny vavaka io ary izy lay mpiaino. Andriamanitra ihany koa no hamaly an'io ary izy lay mpamaly. Ka tsy afaka mihitsy isika haka ny toeran'Andriamanitra hitsara ny vavaka zay ataon'ny hafa. Fa ny ataontsika eto dia mifanentana isika miainga avy amin'ny famomezana lanja ny asan'Andriamanitra ka raha fifandraisana aminy no tontolo-kevitra dia antsoina isika hanome lanja bebe kokoa, hanao fanandramana mitombo ao anatin'ny famelana azy hanao ny asany amintsika. Koa tiako ny tondram-bavaka an'izy io indrindra ao anatin'izao fiarahantsika izao. Ho an'ny eto anivon'ny tambazotra-tserasera aloha de mety ho famaranana ihany ity iarahantsika ity. Mino aho fa efa ahafahantsika mandinika ny fomba nahazatra antsika teo amin'ny resaka vavaka izay voambara izay. Fa mbola hitohy izy ty satria mbola ho hitantsika ao ny valim-bavaka, mbola ho hitantsika ao ny tonom-bavaka izay tokony ametrahantsika an'Andriamanitra loha laharana ny am'izay ataony ho antsika fa tsy zay ataontsika ho azy. Isika mantsy no natao handray tombotsoa, izaso ianao no natao handray tombotsoa, koa manasa antsika fa hivavaka isika. Raha ny tsara indrindra zay any an-danitra misaotra anao zay, saotra anao ny amin'ny fafana mandray tombontsony amin'ny alalan'ny vavaka, mampianara anay andeha amin'ny finoana ao anatin'izany vavaka izany, ka hiakatra anatonanao tokoa izahay tompo ny alalan'ny vavaka ary
ahafana mahazo antoka ny ho avy izany. Mampianaranay ay hamelanao hiasa ho anay tsirairay avy. Tsonoana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.